fa ny jiro ny tapahany mpiasa ny jirama dia ny jiro amin'ny bureau ny jirama ihany. Ny antony dia zao, misy mpiara-miasa any tena tevin-daharana ny fitokonana izay ataonay, fa tratra ny faneritereny izy, tsy afaka mandeha mamoaka ny heviny izy, tsy afaka manatanteraka ny zony izy, dia izay no antony nanapahana ny reny jiro teo amin'ny sitany jirama ireny. Fa ny jiro tapaka tany amin'ny antranonareo dia délestage, raha tsy tenitsika teny Antsobolo sy ny manodidina dia misy transformay teny. Tany Arivonimamy misy tête de câble may teo amin'ny sous-station teo Fenorivo, tany Ambobao, tany amin'ny Ambohitrandriamanitra misy potony anjera tany, tsy ampiasa ny jirama tompoko izany, ny vidy materiel nanaovana ny reny fa ho an'ny mpitantana. Ka raha misy fatapahana tany antranonareo tsy avy aminay mpiasa. Ho an'ny mpitondra fanjakana, aza iraisinareo no manozongozona ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy izahay. Izahay dia anisan'ny tako fanovana niaraka taminareo teo, fa izahay dia te hanohana anareo koa mahatonga anay nanao an'io fitoloman'io. Ny antony dia zao, ny mpitantana teo anivon'ny jirama hatramin'izay no nanrodana ny fitondrana teo aloha. Azadiny fa ny jiro sy rano ny fototsy ny olantsika teto. Raha miresaka jiro sy rano dia ny jirama, dia raha miresaka jirama dia ny mpitantana aloha ny tompon'antoka voalohany. Izahay tsy mpitantana fa mpanatanteraka ny asa fotsiny. Ka raha misy fitaovana tsy ahafahanay manatanteraka ny asa, iza no diso, ny karamanay ve no fidianana an'izay fitaovana izay. Manohana anareo mpitondra fanjakana izay ny antony. Izay no natonga anay ny tako teto foana. Raha nirodana teto ny fitondra fanjakana no ny antony mpitantana ny jirama. Ny fampiresaka tany amin'ny ministra tompon'andraikitra, ny fampiresaka tany amin'ny filohampanjakana, ny fampiresaka tany amin'ny solotenan'ny banky mondialy. Inona ny antony tsy hanesoranareo azy? Inona ny zavatra ao ambadika mahatonga anareo tsy samanesotra azy? Fa io olona io dia mitarika tsikelikely any amin'ny privatisation ty orinasy ty, satria izy tena no efa naparitaka an'izay mail izay atao amin'ny orinasa jirama fa misy mpiasa arivo mahero esorina ary tsy maintsy ho privatizena io orinasa io. Ankehitriny izy miteny fa tsisy fandroana mpiasa, tsy misy privatisation amin'ny orinasa jirama. Miantso anao zay Andriamatoa filohampanjakana, satria nanaja ny teninao zay zanaka sy ray aman-dreny mifanaiky. Ianao ny teny omeo herinandro da minako ny olana jirama, fa rehefa tsy mahita vahaolana na tsy mahafapo anareo ny zavatra ataonay dia miditra amin'ny fitokonany nareo ny herinandro. Tena tsy nahafapo anay ny zavatra nisy, izay no natonga anay miditra tamin'ny fitokonana nanomboka tamin'ny alatsinainy teo. Ny magaganay anefa rehefa niditra tao anatin'ny fitokonana izay dia nisamborona mitarika anay. Eto izahay dia misady rese tanteraka aminao Andriamatoa filoha, avoay ny mpitarika anay, avoay ny namanay iny, satria izy dia efa nifampiresaka taminareo tany, dia noho ny antony ny resaka nataonareo taminy natonga azy sahy nandeha nanao an'iny mitarika an'iny fitokonana iny. Ary izay koa mbola tsy nanomboka ny fitokonana izay nataony GNZ tamin'ny volana Jolay izay dia efa nangataka fanesorana an'io mpitantana ny orinasa io. Ary efa nangataka nanesorana an'io staty vaovao io, staty izay tsy mitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy, fa staty izay mitondra tombotsoa ho an'ny olombitsy. Ny vahoaka malagasy andrianana tompoko, ny orinasa jirama dia fendranam-pirenena, io ny sisaka angasisana anamborana ho an'ny orinasa malagasy. Ka miangavo anareo tompona andraikitra maefa rehetrarehetra ao anatin'ny fitondrana fanavaozana hoesory io mpitantana io fa tsy masoa an'ity orinasana ity. Mankasitraka to. Mitsatra aloha zany hatreto ny hetsika izay ataonay, satria ny ray aman-dreny ny miantso, ny filohampanjakana ny miantso, ny ministera ny miantso ifampiresaka, dia mitsatra aloha ny fitokonana izay ataonay dia hiditra fampiresana izahay. Fa ny condition ahafahanay fampiresaka dia ny fitarika anay avoaka aloha izy.
inoko angamba fa matony olon-dehibe miteny hoe atsarony anareo a de avoakanay izy a tsy misy vadika am'izay tenineny zany zay no azoko amalina anazy tsiramafatry